Lotoloran'ny Fondation Orange Madagascar solosaina vaovao miisa 3 ny fitoerana labo informatique fentra ao anivon'ny sekoly ESCA etsy Antanimena vokatry ny ezaka ny tontosain'ny fikambanana Génération ESCA izay ivondronan'ireo mpianatra taloha teo amin'ny ESCA sy ny Orange Madagascar moa izao etsika fampitaovana izao. Tatitra Lovera Manantsofo sary Christian Rakotondramanga. Na solotsaina vaovao misa 3 avy amin'ny Fondation Orange Madagascar nisy ivitoerana labo informatique fenitra ao anivon'ny sekoly ESCA etsy Antanimena. Nitanterahany tolakandro ny fanolorana izany fitaovana ary fomba zany. Vokatry ny ezaka avy amin'ny fikambanana Génération ESCA izay ivondronandreo ho mpianatra taloha teo amin'ny ESCA ary mitoetra any France izao etsika fampitaovana iarahana amin'isy Orange Madagascar zao. Matoa zany nataony izy dia entina amaliny entaenta satria fa miakatra dia miakatra mihitsy ny filan'ny mpianatra sy ny mpiasa ihany koa ny mpampianatra indrindrandrindra eo amin'ny fampiasana ny ordinateur ka dia tonga moa ny hevitra hoe andao hitady fomba ahafana mahazo n'izany zavatra zany ka dia tanteraka moa izy androany inona moa no mety zavatra mety ilana azy dia voalohany aloha ampianatra eo amin'ny fianarana informatique amin'ny ankapobeny na ihany koa ny mpiasa dia ao koa moa zany ho an'ny mpampianatra eo amin'ireo izay fikaroana ataony asa fikaroana sy ho an'ireo mpianatra amin'ny USSK zany hoe ny école supérieure. Tafiditra ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny jobily fa 20 taona ny sekoly ESCA sy ny fankalazana ny 20 taona ny sekoly ambony ESSK izao etsika fampitaovana zao.